Mahavelombolo ny Voka-Bary ao amin'ny Distrikan'i Miandrivazo noho ny fahampian'ny rotsak'orana izay tohana nomen'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono tamin'ny alalan'ny tetikasa A2M izay ambany fiahiany ary vatsian'y FIDA vola. Niompana tamin'ny fampihofanana momban'ny fambolem-bary ara-teknika sy ny fizarana masom-boly sebota sy zezika ny tohana ary ny fizarana fitaovana toy ny angadin'omby, MAEP sy ny sarikolozy ho an'ny fikambanan'ny mpamboly. Feno fenitra rehetra tamin'ny famokaram-bary tamin'ity taom-pambolena 2024 ity ka betsaka ny vokatra niakatra. Tamin'ity zany ny Voka-Bary no tena nisy satria ny orana aby ny masom-boly tsara, le masom-boly sibota. Tamin'ny taona lasa tena faible be le voly-vary satria ny andro maina ny masom-boly ratsy. Tamin'ity zao ny tany namboleko 5 hectares eo, tena azahoako 17 tonnes. Nahazo Fiompiana sady nahazo masom-boly tamin'ny Ministeran'ny Fambolena. Anisan'ny nisitraka izany ihany koa ramatoa ary lenina. Vokako tamin'ny hery tao zany eo amin'ny 30 gony eo vao ny azoko tamin'ny hery tao. Dia amin'izao ndray nampiakatra zao tragno raiky io. Mamofoko mbo tsy misasaka zao fofobarinay. Dia rapitso zahay zao atsasaktara zao fofohako zao. Tena fiarahako amin'ny EDDM zao ro nahavokarako nany eo fa satria agnatin'ny 3 tao zahay nampianarana ny teknika amin'ny ketsalinina. Dia nanao ketsalinina amin'izao zahay dia ingy zany ro nahavokaranay zao. Dia taloha zany raho navohatra mamboly atao ketsa matevy dia matoro ny vary kafona. Dia nafa niaraka amin'ny EDDM nanara asa teknika hoe izao valaha ny vary dia izao ro fagnitsana azy tsisy kafona fa dia tsy mijoro aby ny vary. Tena misy fahasoavana anay zany ny asa teknika amin'izao. Dia izao zao fotorany anankiray. Izao zahay sady mijinja aho magnetsy. Tena faly aho zany fa tena mahavokatsy ampy ny ranon'orana. Rapitso mbo hampiakatsy vary koa. Itomba avroeny ihany koa ny vokatra niakatra ho an'andriamatoa Alisson Star ao amin'ny fokontany Andranomainty, commune Andranomainty, Distrikan'i Miandrivazo, faritra Menabe. Raha tahaka ny ahy izao ny famboleko tao dia magnakatra vary eo amin'ny 7 sarety na 10 isaky ny mamboly. Ka rehefa ny tonga indray ny ADDM dia nanoro le fambolena teknika. Ny azy mandeha rehefa mandeha mitady sy ny namany nanovana azy dia nanatsara n'indray ahay sady nagnova masom-boly magnaraka ny toetrandro, arakaraka ny fivahan'le toetrandro. Dia rehefa natao amin'izay le fanaovana azy dia lasa niova koa le vokatra. Efa tsy any amin'ny 7 sarety na 10 sarety koa niakatra tamin'izay fa any amin'ny 20 sarety any no navoaka isa-taona. Tsy dia afaka ny valapatra, mandritra ny fotoana maritra ny tantsaha amin'ny fampiasana ny omby eny an-tanimbary noho ny tsy fandriam-pahalemana izay misy ao an-toerana.